andro fahaefatra ny fananana fiadina ny tompondakan'ny ligina Lamanga hoentiny namana Zakino aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny vokatra rehetra nandritra izany andro fahaefatra izany. Anisan'ny vokatra namarika ny andro fahatelo ny fiadina ny tompondakana Lamanga any sokajy zokiny natao ho tetsy mikanjana Larobisy ny nandresen'ny ekipan'ny Canon FC miakanjo maitso ny ekipan'ny Sabotsina Mena tamin'ny isa 4-4. Teo am-pialana sasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3-0 ny Canon FC. Nanova tetikady nefa Rijoary sy Ergista teo amin'ny fidirana faharoa ka niezaka nanome tolotra matetika Andriary lohalaharan'izy ireo. Misy vokany izany ka nampiana ny elanelanisa teny amin'ny Silaitra be. Tany amin'ny fiafaran'ny lalao nefa dia niavaka ihany ny traikefan'i Bernard Sirivaratra ary Raniry avy eo amin'ny Canon FC ka mbola napiditra baolina 4 farany ny Batany ifandresena. Torak'izany ihany koa dia tamin'ny isa 4-2 no nandavon'ny ekipan'ny Asity ny ekipan'ny Ava ho an'ny Sokajy Super Veteran teo amin'ny lalao voalohany. Teo anelanelan'ireo lalao ireo kosa dia nisaraka Atsala 2-2 ekipan'ny FTA sy ny SC GTM ho an'ny Sokajy Veteran. Ilay toy niditra amin'ny andro fahaefatra moa ny fananana amin'ity Sokajy zokiny ity amin'ny faran'ny herinandro zao.